Polijano anatin'izay sosialy mponina izay antsika satria dia nitanterana androany ny fanaovan-tso ny mpiara-miasa teo amin'ny fikambanana zazakely sambatra sy ny zany vokatra tsara eo amin'izay lafiny nanompanana ny tetikasa izany. Tanora malagasy fototry ny fampandrosoana io no tanjon'ny ONG fikambanana zazakely sambatra. Mbola olana amin'ny tanora malagasy mahavita fianarana manko no miditra avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa. Mila fanatsarana araka izany ny kalitaon'ny fanabeazana eto amintsika. Izany indrindra no antony fiara-miasa eo amin'ny fikambanana ny zaza sambatra sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay androany no nanatanterahana ny fanaova-tsonia mpiara-miasa. Fiara-miasa zany misy eo amin'ny rototra zany zay ametrahana azy fanabeazana fampifanana ho an'ny ankizy zay tonga zany dia tanora dia hoe moramora kokoa aminy no mahita asa zany mitrasa sehatry ny asa rehefa vitany fianarana zany. Fa zany vava fa io fampifanana mpampianatra zany tsy tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa satria falatsika tsara fa mpampianatra tsika amin'izao dia ao tsy manana diplôme akademika ao ihany koa tsy manana diplôme pédagogique dia tsy maintsy mitohizana zany rehefa fifanana mpampianatra zao mba ahafahan'izy ireo mampita an'izay fahaiza-manao. Ho atsaraina ihany koa ny fandaharam-pianarana izay tsy mifanaraka intsony amin'ny filan'ny asa raha ny fanazavana trano. Fianarana sarina izy rehefa ohatra fa ino tsy afaka amin'ny fianarana eny amin'ny anjery efa tsy maintsy hitan'asa zany misy ataontsika aikelikely zavatra rehetrarehetra tsy mafeny zay ny antony tsy maintsy jerena amin'ny hoe anivana sy fanitsina ny fandaharam-pianarantsika. Mifanaraka amin'ny plan sectoriel de développement na ny PSE araka izany ny tetikasan'ny zazakely sambatra. Efa 15 taona izao no niasan'ny zazakely sambatra teto Madagasikara. Amin'izao mihoatra ny 420 sy 300 ny zaza toanan'ny ONG manomboka eny amin'ny ambaratonga ny Garabouna hatramin'ny Anjerimanontolo. Akoatra ny fanampiana eo amin'ny lafin'ny fanabeazana dia manampy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny toana ara-tsakafo ihany koa ny ONG zazakely sambatra.